Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompon'izao rehetra izao. Levita ianao, Lesona 4 an'Andriamanitra. Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Efa nisy vidéo roa tany aloha izay niresahantsika mahakasika ny Levita. Ary efa nambara tamintsika fa isika ihany izany Levita izany raha amin'izao andro ankehitriny izao. Ny vidéo voalohany dia niresahantsika fa ny Levita dia olona nofidian'Andriamanitra manokana teo amin'ny zanak'Israely navahana mihitsy. Ary ny faharoa dia hitantsika koa fa ny Levita dia olona nohamasin'Andriamanitra mihitsy. Ary anio dia ho resahantsika ny amin'ny hoe ny Levita dia an'Andriamanitra. Raha mijerintsika ny numéro toko 9 izay efa texte noraisintsika ihany tamin'ireo vidéo teo aloha dia hitantsika amin'ny andininy fa 2:40 manao hoe ary Arona dia anatitra ny Levita eo anatrehan'i Jehovah ho fanatitra aevaheva avy amin'ny zanak'Israely mba hanao ny fanompoanan'i Jehovah izy. Izany hoe reto olona rehetra izany dia atolotra, atao fanatitra, aevaheva, asandratra ho an'i Jehovah. Zay zany ny antom-pisian'ireo Levita ireo, lasa fanatitra, natao fanatitra ho an'Andriamanitra. Olona mihitsy zany natao fanatitra ho an'Andriamanitra. Ary avy eo amin'ny andininy 4:40 dia Andriamanitra koa no niteny manao hoe ary ampiaveo amin'ny zanak'Israely ny Levita dia ho ahy izy, dia ho ahy izy. Dia mbola ampiny ihany eo amin'ny andininy 5:40 manao hoe fa efa nomena ho ahy ho solon'ny voalohany teraka rehetra dia izay laman-toa rehetra avy amin'ny zanak'Israely no nanalako azy ho ahy. Miverina foana ilay hoe ho ahy. Izany hoe sarobidy amin'Andriamanitra mihitsy fa ireo Levita ireo dia natao ho azy. Tany amin'ny zanak'Israely moa tamin'ny nivoaka tao amin'ny tany Egypta dia nisy fotoana ilay hoe nandalo Andriamanitra dia naka izy ny lama-toa. Ka tamin'izany fotoana izany ny zanak'Israely dia tsy nisy na hafatesana na iray aza fa ny lama-toa any Egypta sy ny biby fiompy rehetra no maty. Fa ny zanak'Israely kosa dia tsy nisy na hafatesana. Dia efa nanomboka tany no efa nanamasinan'Andriamanitra ny Levita ary efa osy izy manao hoe ho ary eo. Izany hoe naka avy amin'ny zanak'Israely ihany izy, fa tsy naka olona ho vonoina kosa nefany, fa naka olona izy izay ho amasinina, nofidiny mba ho azy. Ary ilay fifidianana izay nataony dia ambarany eo manao hoe ary efa nalaiko ny Levita ho solony lama-toa rehetra amin'ny zanak'Israely ary homeko ho an'i Arona sy ny zanany mihitsy ny Levita avy amin'ny zanak'Israely hanao ny fanompoan'ny zanak'Israely ao amin'ny tranon'ilay fionana sy hanao fanavotana ho an'ny zanak'Israely. Zay zany nangalan'Andriamanitra azy. Zany hoe ny antony nangalan'Andriamanitra azy ireo ho azy dia satria manana mission manokana izay ampanaovina andreo izy, dia tsy inona fa ny fanatim-panavotana ao izy. Zany hoe ampiavana ny olona amin'Andriamanitra. Ary avy eo koa tsy dia izay loatra irery ihany fa hanao ny asa fanompoana ao amin'ny tranon'ilay fionana. Tamin'izany fotoana izany moa ry havana tsy nisy olona afaka manantonantona an'Andriamanitra zany mihitsy fa ny Levita no afaka manantona ilay tranon'ilay fionana izay misy ny fanatrehan'Andriamanitra teo amin'ny Israely. Ireo Levita ireo dia mandray ny olona, mandamina ny olona eo amin'ny fidirana, mandray ny fanatitra izay ataon'ny olona ary manampy ny mpisorona ny fanatanterahana ny fanatitra. Dia ny Levita no afaka mivezivezy ao anatin'ny tempoly, ao anatin'ilay tranon'ilay fionana. Ary raha misy zavatra simba ao dia ny Levita no manamboatra an'izany. Ary ihany koa raha misy zavatra diovina ao dia asan'ny Levita izany. Ary ireo Levita ireo ihany koa no mitsoka mozika, mihira, manao ny fandihizana ao anatin'ny tempoly izay hiderana an'Andriamanitra. Dia ny asan'ireo zany, ny antom-pisian'ireo zany dia izay, manao ny asan'Andriamanitra, professionnel amin'izany mihitsy. Ary ireo Levita ireo ihany koa no mampianatra ny zanak'Israely ny lalàn'Andriamanitra. Fatatsika tsara fa misy ny boky hoe Levitikosy. Ary io bokin'ny Levitikosy io dia mampahafantatra ny olona resaka ny amin'ny fahamasinana. Ny amin'ny hoe ohatran'izao no atao azahoana ilay fahamasinana. Reto avy ny zavatra tsy azo hohanina, reto avy ny zavatra tokony atao, ohatran'izao ny amin'ny fanavotana, ohatran'izao. Dia zany no tena asan'ireto Levita ireto satria efa no hamasinina izy dia maneho an'izay ilay fahatsaran'Andriamanitra izay, miara-miasa amin'Andriamanitra zany no tena asany. Ary rehefa tonga moa Jesosy Kristy Tompo ry havana, rehefa maty teo ambony hazo fijaliana izy dia mazava ho azy fa fantatsika tsara ny tantara hoe nitritra ny lamba tao amin'ny tempoly. Tsy misy tsony zany ilay hoe hevitra mampisaraka ny olona amin'Andriamanitra satria ny rany no efa nampiavana antsika amin'Andriamanitra. Ary
fitopolo taona taorianany nahafatesan'i Kristy dia rava tanteraka ihany koa ny tempoly tao Jerosalema. Ary tena zavatra kely sisa amin'izao fotoana izao rindrina kely sisa no mitsangana amin'izany. Zany hoe efa tsy any amin'izany intsony ny fomba tian'Andriamanitra hiderana sy hankalazana azy. Ary fantatsika tsara kory havana fa na dia ilay fiaran'ny fanekena azy dia tsy hita izay nanjavonany hatramin'izao andro ankehitriny izao. Nefa io fiaran'ny fanekena io dia fanaka izay tsisy mahazo mikitika afa-tsy ny Levita. Fa amin'izao andro ankehitriny izao isika rehetra dia efa novidian'Andriamanitra ihany koa isika. Averiko ihany ilay tenin'Andriamanitra ny Petera voalohatoko faharoa andiny fasivy manao hoe fa ianareo kosa dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona. Zany hoe efa fanjakam-pisorona isika, efa mpisoron'Andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra. Ary izay mahampisorona antsika izay no midika fa Levita isika. Ka rehefa Levita ianao dia tady io fa an'Andriamanitra ianao. Ary zany nahatonga an'i Paoly any amin'ny Romana toko faharoa ambin'ny folo andiny voalohany laza manao hoe koa amin'izany hatoloro ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra. Zany hoe ianao koa na dia Romana azy ianao. Zany Romana zany ny ravana zavatra gentilis zany kanefa dia zao azonao atao tsara ny manolotra ny tenanao ho fanatitra velona. Io ilay fanatitra evaeva. Azonao antolotra ho an'Andriamanitra ny tenanao mba ho an'Andriamanitra. Ary ny dika hoe no hamasin'Andriamanitra zao natokany hanao ny asany hanome voninahitra azy. Ary tsika kristianina dia zao tady io fa natokan'Andriamanitra isika mba hanome voninahitra azy. Zany akory tsy midika hoe hiala amin'ny asantsika isika dia hanao pastera daholo fa ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy ny fanaovana ny asan'Andriamanitra akory tsy amin'ny alalan'ny asan'ny maha-pastera rery ihany. Fa amin'io asa izay ataonao io, ninona asa ataonao? Raha ohatra ka mpanao vola ianao na mpanjaitra ianao na mpivarotra ianao na mpanamboatra fiara ianao na inona mpampianatra ianao dia amin'izay asa izay ataonao izay dia omeo voninahitr'Andriamanitra. Asehoany fahatsaràn'Andriamanitra. Ary izay le hoe ny antom-pisintsika dia hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ary zany ny antsoiny antsika. Ka ny angatahana amintsika dia zao hoe raha tsapanao fa Levita ianao. Efa afaka manantona an'Andriamanitra ianao. Ary ny tenantsika ilay tempolin'Andriamanitra izay natao karakaraina, hodiovina, amboarina. Ary itsika dia nomen'Andriamanitra fahafahana ihany koa amin'izao fotoana izao afaka hidery, handihy, hitsoka mozika sy hira ho azy. Zany no maha-Levita antsika, zavatra izay tsy azony zanak'Israely natao zany fa ny Levita ihany manao an'izany. Fa efa afaka manatanteraka an'izany isika ry havana amin'izao andro ankehitriny izao. Koa dia ny angatahana aminao hoe atoloro an'Andriamanitra ny fonao, atoloro an'Andriamanitra ny tenanao, atoloro an'Andriamanitra ny fiainanao ray manontolo mba hanomezana voninahitra azy, hanaovana ny sitrapony. Ary izay ny teny hoe zany hoe ampiasaiko ireo, ho ary eo, anaovako. Ianao zao raha manana tany ianao, ka hoe anao ilay tany, mazava ho azy fa manao izay sitraponao amin'iny tany iny ianao na rehefa tianao hanaovana fananganana trano iny, na tianao ambolena iny, na tianao apetraka fotsiny amin'izao iny, na tianao atao rehetrarehetra zay tianao amin'iny satria anao ilay izy. Fa itsika dia an'Andriamanitra. Asa raha mba tsapantsika zany hoe an'Andriamanitra, fananan'Andriamanitra, efa natolotra ho an'Andriamanitra. Mbola voazaza ny olona dia efa atolotra ho an'Andriamanitra. Ary efa an'Andriamanitra isika. An'Andriamanitra daholo ianao sy izay rehetrarehetra anananao. Ary betsaka ny olona tsy tonga sainany amin'izany. Raha mba fantatrao moa fa an'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra. Tsy tonga teto sika niaraka tamin'ny kadasitra. Fa rehefa tonga teto sika dia tsy nitondra na inona na inona. Fa avy eo nomen'Andriamanitra ny tany, nomen'Andriamanitra ny trano, nomen'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra. Ary rehefa hiala eto koa tsika dia tsy hiala eto miaraka amin'ny zavatra rehetra izay efa anananao fa tsy mitondra na inona na inona koa tsika miala eto. An'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra. Ka dia izao meteza hanolotra ho an'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay eo ampelantananao. Ary misy ilavan'Andriamanitra ny zavatra eo ampelantananao dia ampiasao zany. Homeo zany satria izay ilay hoe an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Raha ny talentanao no ilain'Andriamanitra dia homeo zany satria efa an'Andriamanitra ianao. Raha ohatra ka ny fotoananao no ilain'Andriamanitra dia homeo zany satria efa an'Andriamanitra ianao. Ny dikan'izany ry havana dia zao hoe tsy itsika intsony ny tompon'ny fiainantsika fa Andriamanitra, Jesosy Kristy. Ka tsy ny sitraponao na ny sitrapoko intsony no atao fa ny sitrapony sy izay lalany sy faniriany. Raha mbola tsy nandray an'izany fanapa-kevitra goavan'izany ianao amin'ny tian'io ty afaka mandray an'izany ianao manomboka androany Andriamanitra hanao izay sitraponao no ataoko satria Levita. Ary zany ny fahafantarako an'izany mahatonga anahy hieritreritra manao hoe anao tsy tompon'ny fiainako intsony fa ianao ny tompon'ny zavatra rehetra. Ka ninona ilainao amin'ny ananako dia omeko zany fa izaho indray ve no ampifilafilanao izay tompon'ny zavatra rehetra. Dia mahereza ry havana atoloro ny tenanao an'Andriamanitra ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanompoam-panahy mety hataonareo zany. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra.
Amen.